mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamirahaba tsika rehako malala trary ity sabotsy fa 7 volana desambra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havako dia ny boky voalohany Samuela voalohany toko 7 ny andininy 5 ka hatramin'ny 20. Samuela voalohany toko 7 ny andininy 5 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Samuela tamin'i Saoly: nahoana ny korontaninao ka ampiakarinao? Dia hoy Saoly: telo loatra fa miady amiko ny Filistina ary Andriamanitra efa nahafoy ahy ka tsy mamaly teny ahy intsony na amin'ny mpaminany na amin'ny nofy, koa izany no nampanalako anao mba hampahalalanao azy ay ataoko. Ary hoy Samuela: nahoana no manontany amiko ianao? Nefa Jehovah efa mahafoy anao ka tonga fahavalonao. Fa Jehovah efa nanao ho azy araka ny nampilazainy ahy, fa efa nendahy niala amin'ny tananao ny fanjakana ka nomeny an'i Davida namanao. Satria tsy nihaino ny feon'i Jehovah ianao ka tsy nahatanteraka ny fahatezerany mirehitra tamin'ny Amalekita, dia izany no nanaovan'i Jehovah izao zavatra izao taminao androany. Ary hiaraka atolotry Jehovah eo an-tanan'ny Filistina ny tenanao sy ny Israely. Ary rampisy dia ety amiko ianao sy ny zanakao, ary ny miaramilan'ny Israely koa dia atolotry Jehovah eo an-tanan'ny Filistina. Dia lavy ny abira tamin'ny tany, niaraka tamin'izay Saoly ka raiky tao indrindra no ny amin'ny tenin'ny Samuela, sady efa tsy nisy herintsony izy satria tsy nihinan-kanina indray andro sy indray alina manindritra. Ray masino, manomasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revako isan'ny texte na perikiopa mamperitreritra mihitsy ity bokin'ny Samuela voalohany toko 7 ity, satria i Saoly dia nanantona mangingina ilay vehivavy pahita, dia nangataka taminy mba hamoazana na mba hananganana na mahiresaka mihitsy aza amin'ny Samuela. Ary dia nasehony tantara fa nipotra avy any amin'ny fahafatesany Samuela ary naresaka tamin'ny Saoly. Raha toa ka mamaky ity perikiopa ity maimaika isika, dia mety hametra-panontaniana manao hoe fangamo azo atao no miresaka amin'ny maty. Faharoa, fa nahoana no afaka niresaka tamin'ny Saoly Samuela izay efa maty? Ary fahatelo, fangamo mbola mandresy, mbola mahita izay mety ataon'ny olona ny maty sy ny sisa rehetra. Fantany tahak'izany no mibosesika eo am-pamakiana ity perikiopa ity. Raha toa ka manazava itony andiny tsotra masiny itony tsika rehefa koa malala, dia izao miorina tsara amin'ny soratra masina manontolo. Tsy tokony adinoantsika fa ny soratra masina ny testamenta taloha dia varavarana mitafitafy, izany hoe tahaky ny varavarana mitafitafy hoe tsy avy hatrany dia miariary ny zavatra rehetra amin'ny testamenta taloha. Fa toy ny varavarana mitafitafy, ka raha varavarana mitafitafy dia izao tsy misokatra tanteraka izany, fa ny ampahany ihany no misokatra. Noho izany dia izao tsy tena ahitana ny manontolo ny testamenta taloha, fa ny ampahany amin'ny zavatra sasany ihany no azavainy ny testamenta taloha. Fa ny soratra masina manontolo no tahaky ny varavarana misokatra manazava ny finoanana ny fotom-pinoana. Dia izay mahatonga antsika hoe rehefa manazava soratra masina tahaka itony dia miainga amin'ny soratra masina manontolo. Fa raha vakina ny soratra masina manontolo dia mazava ity bokin'ny Samuela voalohany toko 7 ity. Fa raha vakina amin'ny testamenta taloha fotsiny ihany izy dia toy ny varavarana mitafitafy, tsy tena azo tsara. Inona lay mazava tsara amin'ny testamenta vaovao ary tsy tena mazava tsara raha mijanona amin'ity Samuela voalohany toko 7 ity antsika amin'ny fanazavana. Saoly dia
fatatsika fa nilavin'Andriamanitra noho ny toetrany, noho ny fitiava-karenany, noho ny ataonareo amin'ny teny frantsay cupidité ao amin'ny Samoela voalohany toko fahadimy ambin'ny folo. Nasain'Andriamanitra naripaka ny Amalekita nefa tsy nandripaka ny Amalekita izy fa izao, satria mpamono sampy ny Amalekita, fa izao nitsiritra indray izy ny arenan'ny Amalekita ka dia nalaindray ny babo sy ny tsara tamin'ny Amalekita. Ary dia tezitra tamin'ny Saoly Andriamanitra manao hoe zanga nanafa teny taminao manao hoe alaivo ny tsiririto ny babo sy ny arenan'ny Amalekita fa niteny taminao aho hoe aripao izy fa manimba ny fiarahamonina. Dia laviny tompo zany, laviny Jehova i Saoly. Ary rehefa nolaviny Saoly dia nanjary ny asimba ny fiainany, resy lava ary nanjary ny ankin-dava tsy nahavitana inona na inona. Ary amin'ny ity andininy toko valo amby roapolo ity de nodidin'ny Filistina ny Saoly, nodidin'ny fanjakana Israely, nodidin'ny Filistina ny fanjakana Israely. Ary nitady vonjy Saoly, tady vonjy tamin'ilay Andriamanitra endry mahay zavatra rehetra, satria Andriamanitra nataony Josue, nataony zanak'Israely hoe Yahvé Tsabaoth, zany hoe Yahvé ilay Jehova mpitaritafiky, ilay Jehova mpiady mahery. Ka rehefa iady ny zanak'Israely fahina de manontany mandrakariva an Jehova izy, manome ny tetikady rehetra hoentina miady. Ka andro Andriamanitra tsy niteny mihitsy amin'ny andininy fa manomboka amin'ny andininy fahavalo moa zany de mazava tsara fa any amin'ny andininy fahenina de Saoly manao hoe nanontany tamin'i Jehova fa tsy namaly ahy izy, na tamin'ny nofy, na tamin'ny orima, na tamin'ny mpaminany. Zany hoe Andriamanitra rehefa manolo-tsaina de na izy maniraka ny mpaminaniny amin'ny testamenta taloha zany, na izy amin'ny alalan'ny nofy na fahitana, na amin'ny alalan'ny orima. Samy manany azy reo fomba telo reo. Mpaminany dia ho lazo antanina tahaka ny Samuely, ny orima de ny mpisorona no mampiasa azy, ary ny nofy dia ilay olona misy tenenan'Andriamanitra. Fomba telo ny tenenan'Andriamanitra, na Andriamanitra miteny mivantana amin'ilay olona voakaziky zany, tahaka nataony tamin'ny Solomona, dia amin'ny alalan'ny fahitana ny nofy, na izy miteny manokana amin'ny alalan'ny mpaminany, zany hoe olona antsoiny manokana iny, tahaka nataony tamin'ny Samuela, voalatsika teo Samuela ndrahany teny tamin'ny ndrahany tamin'ny Saoly, ndrahany tany amin'ny Saoly, na koa tahaka ny orima dia ny mpisorona indray no tenenan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny orima. Ary dia toe-javatra tahaka zany no fomba nitenen'Andriamanitra saingy tsy niteny tamin'ny Saoly mihitsy izy, tsy nilaza inona tamin'ny Saoly izy, de mipepipepy Saoly, nitady fahorana, te hamantatra hoe inona no atao, tsy te hanaonao foana nefa efa nanaonao foana. Dia inona no mitranga? Anatona naniraka olona izy efa tsy fanao fa fady indrindra, ary eloka amin'ny tany mamony. Hitantsika eo amin'ny bokin'ny Exodus, ka dia amin'ny boky Deutéronomie aza manamafy ny hoe aza miresaka amin'ny razana, aza miresaka amin'ny razana, zany aza miresaka amin'ny olona efa maty, aza miantso olona efa maty, aza miantso fanahin'olona efa maty, tahaka ny fanaony ireo firenena nanodidina ny zanak'Israely, ny Kananita milalao faty, miantso fanahy efa maty, miresaka amin'ny fanahin'olona efa maty. Misy fomba maro samihafa moa natao na ahafahana ny resaka tamin'izany fanahin'olona na nidinidinika tamin'izany fanahin'olona efa maty zany. De tsy hitana Saoly izay natao, de lasa izy nanatona ity vehivavy izay atao hoe pahita amin'ny dikateny sasany, dia natao hoe vehivavy zay pitonisy zay ny filazany azy ny teny amin'ny dikateny sasany hoe pitonisy, de zao hoe vehivavy nisy ny fanahin'ny pitona. Hitantsika eo amin'ny asan'ny proto toko faha 12 pitona dia ilay biby lava, amin'ny mythologie grika moa de hitantsika azy, ka hitantsika an'izay hoe fanahin'ny pitona izay. Ao amin'ny asan'ny proto toko faha 12 de nisy an'ilay zazavavy kely zay manana fanahy mahavalo. De amin'ny dikateny sasany hoe ity vehivavy zay naton'ny Saoly ity dia vehivavy zay toy ny nanana ny fanahin'ny pitona, zany hoe nanana n'ilay fanahy maminany satria nitoeran'ny fanahy ratsy, ary afaka miresaka amin'ny fanahin'ny olona efa maty. Zay moa no anazavany heviteny maro hoe afaka miresaka amin'ny fanahin'ny olona efa maty, ny fanahin'ny pitona. Fa izao rehefa jerena lay lahatsoratra dia inona no nitranga? Tonga zany Saoly nanatona ity vehivavy ity, niafina ny tarehiny mba
mba tsy ho fantatra hoe mpanjaka izy satria ny mpanjaka teo aloha de nandrara ny firesahana amin'ny fanahin'ny olona efa maty, nandrara zany fomba mpanompo sampy zany. Kanefa saoly io fa niverin-dalana tam'izany dia nandeha niafina, nanafina tare, nanatona ity vehivavy zay mpahita ity. Inona no nitranga? Rehefa ndresaka tam'ilay vehivavy izy tena manao hoe ampiakaro, zany hoe foazy ampiakaro atsangano i Samuel. Afaka malala eo no atongatsika manazava manao hoe ary toy nitsangana tokoa Samuel. Ny valiny de tsotra ty afaka malala. Ny baiboly de manazava fa tsy misy olona mihitsy afaka manangana ny maty. Mazava ny tenin'i Jesoa, izy ihany no manana ny fanalahidin'ny fahafatesana. Mazava ny tenin'ny Saotra Masina manontolo, Jesoa rery ihany no manana ny fanalahidin'ny fahafatesana. Jesoa rery ihany no afaka manangana ny maty. Andriamanitra irery ihany no afaka mamelona sy mamono. Andriamanitra ihany no manana ny fanalahidy ny fiainana. Andriamanitra ao am' Jesoa. Fa izao Satana de tsy manana mihitsy fanalahidin'ny fahafatesana. Tsy manana an'izany izy. Tsy mahay manangana ny maty izy. Tsy manana ny fanalahidy mampitsanga manokatra ny fahafatesana izy, tsy manana an'izany izy. Jesoa rery ihany no manana an'izany. Andriamanitra ao am' Jesoa Kristy Tompo ihany no manana an'izany. Noho zany de izao ity vehivavy ity zany, raha ohatra ka niresaka tamin'ny fanahin'ny maty dia fanahy ratsy no niresahany. Satana fanahy maloto no niresahany, ary fanahy zay misandoka ho ilay olona ho ilay olona zay tiana resahany. Ohatra hoe te resaka zany amina olona efa maty ny olona anankiray ka makany am'ireny mpahita ireny, de tsy le olona tena tadiaviny akory no resahany eo, fa fanahy ratsy no misandoka ho iny olona. Ohatra mety misy miteny hoe zahay resaka amy bebeko efa maty na amy dadabeko efa maty, de mandeha misy olona miteny hoe aviva za afaka miantso amy bebenao na dadabenao hiresaka aminao. De zao dadabe sy bebenao tsy hitsangana mihitsy akory satria efa nandao atsika izy, efa maty izy, efa any amy toerany maty izy. Io filaza amy bokin'ny Solomon azy eo amy tontolo teny. Efa any izy, ary raha olona marina sy mendrika izy de efa ao amy tompo izy, efa manana fiainana mandrakizay, efa milamina tsara izy. Fa izao kosa lay olona iangavinao, lay mpahita iangavina hiresaka hoe atao ty izy de zao fanahy ratsy no miresaka aminy, de volo no misandoka ho izy eo de miresaka eo io izy io, nefa fanahy ratsy zay tsy izy akory io, fa Satana no misandoka. Zay no nitranga tam'ty hoe fanahy ny bidonay ity. Zany hoe tokony ho fantatry ny mpindo izao, ny maty de efa ao amy tompo izy, efa sambatra ao amy tompo izy. Tsisy afaka miresaka amin'ny maty zany intsony. Fa raha ohatra ka misy mipotra, raha misy miresaka aminao de zao fanahy ratsy misandoka fotsiny io. Fanahy ratsy misandoka ho izy fotsiny io, fa tsy izy io tsy akory. Satana io maka endriky io, fa tsy izy io tsy akory. Satria tsisy manana mihitsy afaka miresaka amin'ny manokatra ny fasana afa-tsy Jesoa Kristy Tompo rery ihany. Ary porofony ty tantara ty zany. Dia io ary lay vehivavy fa napakatra na namoa amin'ny Samuel arak'izay veritreretany fomba ny fanompoan-tsampany. Mbola vao eo ampanaovana ny fombafombany izy, eo ampanaovana ny ataotsika hoe karazana rite sy seremonia zay fanaony izy, teo ampanaovana an'io izy no nipotra Andriamanitra. Ary andiny fahavalo ambin'ny folo, ary hoy ny mpanjaka taminy, aza matahotra fa inona no hitanao? Ary hoy raha vehivavy tamin'ny Saoly, Andriamanitra miakatra avy amin'ny tany no hitako. Zany hoe io lay vehivavy fa vo eo ampikenikenomana ampanaovana an'ity fomba fanaony izy dia nisehoan'Andriamanitra. Andriamanitra niseho tamin'ny Saoly. Zany hoe rehefa nipotra avany ary nitsangany Samuel avany dia hoy izy lehilahy antitra ny miakatra sady mikapoty izy
ary fantatry saoly fa Samoely zay mikapaoty izy ary fantatry saoly fa Samoely zay de niondrika tamin'ny tany izy ka ninkohoka. Samoela mihitsy no nipotra avy tany, tsy fanahy intsony no nipotra fa i Samoela no napotra an'Andriamanitra. Zany hoe tamin'ny fotoana nampitototaon'ny Saoly nakany am'ity vehivavy pahita ity de niditra tsehatr'Andriamanitra, niditra tsehatr'Andriamanitra, tsy nohon'ny fihetsiky nataonyity vehivavy ty, tsy nohon'ny fombafomba nataonyity vehivavy ty, fa mipotra Andriamanitra teny tamin'ny Saoly am'izay, ny teny tamin'ny Saoly, tamin'ny fotoany ny teny tamin'ny Saoly. No zany dia tsy azo afangaro manao hoe satria ty vehivavy pahita ity no niantso de nipotro Samoela de nipotro Andriamanitra, tsia fanapahan-kevitr'Andriamanitra mahaleo tena no nahatonga azy ny resaka tamin'ny Saoly. Ary zay no natonga ty vehivavy ty tsy nahafantatra an Samoela. Nga izy nahafantatra an Samoela, tsy fantany ike Samoela. Midikan'izany tsy avy amy mihitsy no natonga ny Samoela nipotra teo, fa tena avy amin'Andriamanitra. Tesitr'Andriamanitra de nipotra tamin'ny Saoly teo ampanaovana izao toetra tsy mendrika izao hoe niresaka tamin'ny tamin'ny fanahy ratsy de nipotra Andriamanitra, tesitr'Andriamanitra ary nitsangana avany amin'ny toerana nisy azy Samoela. Ary jereo tsara lay andiny manao hoe tia nahita lehilahy zay manao kapaoty akanjo dikany hoe kapaoty lay akanjo be. Vakio tsara ny apokalipsy manao hoe ary hitako ny fanahiny efa nodimandry hoy Jaona manao akanjo fotsy lava izy, manao akanjo be izy, takizay anaovany Samoely eto. Raha afaka malala eo zany no mampieritreritra atsika manao hoe tsy manana fahefana mihitsy na iza ety ambonin'ny tany iresaka amin'ny olona efa maty. Azy zay mahatonga ny tompona nafatra hoe aza mamofana n'olona efa maty, aza manao ny fombafomba hitafana amin'ny maty, satria misy olona mandrakitiny androany de mbola manao zany fomba zany, manao fomba ny hoe mitafatafa amin'ny olona, miantso fanahy, miresaka amina manao fomba isan-karazany iresahana amina fanahin'olona efa maty. De zao tsy fanahin'olona efa maty mihitsy no hipotra eo fa fanahy ratsy, fanahy misantroka, fa ny fanahin'ny olona efa maty izay eo amin'ny tombro de efa any amin'ny tombro izy, efa sambatra any amin'ny tombro izy. Ary miteny manao hoe fa maninona moa no korotaninao Samoela, nahoana no efa korotaninao nefa ny aza efa sambatra ao amin'ny tombro. Io zany Samoela dia tezitra tamin'ny Saoly. Raha ny tena marina de zao nino ny tompo napotra mihitsy Samoela, ny tompo naniraka ny Samoela mba hiteny maherindray any Saoly, ndrahy ny tompo avany amin'ny fahafatesana Samoela mba hiresaka amin'ny Saoly amin'ny diditrana zay nataony Saoly ty. Raha afaka malala zavatra roa zany no evim-panahy tian'ny tompo ho takatritsika. Ny voalohany de zao, rehefa miala amin'Andriamanitra ny olona anankiray, rehefa miala amin'Andriamanitra ny olona anankiray de zao tafiditra ao aminy faharatsiny ary dia miaratsy hatrany izy raha tsy mibebaka, raha tsy miova, raha tsy manapa-kevitra miova de zao miaratsy hatrany. Ary zareo dia ny farany amin'ny andininy faharoapolo izy manao hoe ary lavy niapatra tamin'ny Saoly sady efa tsy nisy herintsony satria tsy nihinan-kanina indray andro sy indray alina izy. Any amin'ny andininy fadimy amby roapolo, ary narosony teo anoloan'ny Saoly izy teo anoloan'ny mpanompony zany de nihinana izy ireo ary de niaingaka lasa ndeha tamin'iny alina iny any. Zany hoe nanome hanina ny Saoly aza de tsy afa-tsy akory fa ilay vehivavy pahita. Zany hoe nanjary toy ny velominy lay vehivavy pahita, zany hoe lay fanahy ratsy mihitsy lay toetra, lasa niara-ny hinana ny fanahiny Saoly, lasa niara-ny hinana ndray latabatra tamina mpanompo sampy, tamina tenenin'ny Soatra Masina teo moa hoe Pitonisy, zany hoe vehivavy raha amin'ny teny malagasy de hoe olona fatoran'ny fanahy ratsy, zany no niara-ny hinana tamin'ny Saoly, toy ny olona niara-ny hinana tamina olona miosina amin'ny tromba.
zay no ny afarany fiainany Saoly. Zany hoe rehefa miala amin'Andriamanitra ny lavako malala de misimba ary zay no tokony ho tandremana liavako malala ny fibebahana ary ny faharoa zay seho ny tedinjo ramasina ty liavako malala de zao na iza de zao tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fifandraisany amin'ny fanahin'ny olona efa maty. Tsika malagasy de mino tsy fahafatesan'ny fanahy de betsaka reo zay mbola mino ny fanahy ny razana de mandeha manao fomba maro isan-karazany mba hiresahana amin'ny razana. Zay mandeha manao fomba isan-karazany manatona pahita, manatona karazan'olona maro samihafa mba hiresaka amin'ny olona efa maty, manontany ny hevitry ny olona efa maty. Zavako malala, tsy ny olona efa maty mihitsy no hiresaka eo, fa fanahy ratsy no misandoka eo, fanahy ratsy no miseho eo, fanahy ratsy no miresaka eo, zay mamantrika sy mandavy fa ny havana zay efa lodimandry de efa sambatra ao amin'ny tompo izy. Zany de mahereza liavako malala, Andriamanitra ihany no ametrao fanontaniana, Andriamanitra ihany no raha misy zavatra mampangetahetanao, mily tolotsaina ianao, mily zavatra tianao ho fantatra, ny fahasalamana, ny ho avy, raha misy zavatra tianao ho fantatra de zao ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny Baiboly any ametrahana fanontaniana. Aza mandeha mitotototo atsiaroa, aza mandeha hoe ianona ary misy voyant, ary misy an'izao, fanahy ratsy avokoa reny rehetrarehetra raha mamaky ny Baiboly manontolo sika, fa tsy amin'ny tendininy ty any de hita fa fanahy ratsy avokoa reny rehetra zay mamitaka ny olona fanahin'ny mpitona. Fa Andriamanitra ao misoratra masina de afaka miresaka aminao, matoa fenin'Andriamanitra aminao no avy de tsy mahasambatra anao no mamantatra no avy, ny finoana ny tian'ny tompo iainanao fa tsy ny fahafantarana no avy de ny melo, tsy zany ny zava-dehibe. Ny finoana, inona moa zava-dehibe amina inona re zany ho fantatro amin'ny taona 320 Andriamanitra, ampahafantaro ataony ny 320 de ho sambatra venao raha ampahafantaran'Andriamanitra aminao tsy priany daholo ny zavatra hitranga, matona fenin'Andriamanitra aminao zany de misy antony endry izy zay tian'Andriamanitra ho fantatrao ihany na ampahafantaran'Andriamanitra anao. Zao de matoky ny finoana no andehanantsika, tsika mandeha amin'ny finoana hoe ho avy ny taona vaovao de zao miaraka amintsika Andriamanitra, dia tsika Andriamanitra matoky isika fa amin'ny taona ho avy io de zao mampandresy atsika indray izy zay fatany fa mahasoa atsika ny itotrany atsika. Noho zany dia tsy tokony ezakazaka metra-panontaniana atsiaroa amina itotototo amina fanahy maloto sy fanahy ratsy isan-karazany zay mamandrika ary mamatotra ny olona ary ny hafaran'ny fiainan'ny olona zay tia miresaka amin'izy ireny de zao tahaka ny hafaran'ny fiainan'ny Saoly mihitsy aza manjary mitakosina miray latabatra miombonaina mihitsy aza amina olona zay manana fanahy maloto tahaka ireny, itoeran'ny fanahy maloto tahaka ireny. Ny tompony ravako malala ampahirinao ananao fahazavan-tsaina sy fahendrena, aizanao mitondra tena tsara, atoky amin'ny finoana, mahatoky amin'ny finoana, matoa Andriamanitra tsy miteny, matoa Andriamanitra tsy miresaka aminao de miandry fibebahana izy. Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra fitiavana efa manomeny mpaminany izy, manomeny mpisorony izy, manomeny fiangonana izy, zany efa manomeny tenin'Andriamanitra izy, ampy iresahany aminao reny, ampy anazavany aminao re mamemy Baiboly izy. Be de be ny fomba iresahan'Andriamanitra ary tsy am'izao fotoan'izao mihitsy ny hoe Andriamanitra mangina fa miresaka aminao izy, fa meteza iankinana. Ary raha misy zavatra mampangetahetanao de mibeba fa Andriamanitra fitiavana miaino mandrakariva ny fibebahanao izy. Ivavaka sika riavako, Tompo misaotra anao noho ny fitiavanao mahagaga amin'ny fiainana isan'andro, ataonao velona trapo amin'izay, misaotra amin'ity farany herinandro ity. Misaotra Tompo fa manafatrafatra anay ianao ny amin'ny hialanay amin'ny hafetsen'ny Satana, anosiranay ny amin'ny hafetsen'ny Satana izay mamandrika ary tsy mahana fahefanana inona kory aza fa mamandrika sy manimba ny fiainan'ny mpanomponao. Mivavaka izay Tompo, mifahazavan-tsaina ary ataovy mitoetra amin'ny finoana izay sy ny fahatokiana fa ianao Andriamanitra de tianay, miaino ny fibebahanay ary miaro anay mandrakariva. Azavelanao azy ny fakapana andeha ho aty sy aroa izay Tompo, fa ataovy mifikitra amin'ny teninao sy mifikitra aminao rery ihany, fa ianao no mahay zavatra rehetra. Lay ratsy dia misandoka, mamandrika, mamitaka ary manakona mifatokiana ianao aza. Tompo de mivavaka aminao azy zay, ataovy miorina tsara amin'ny finoana zay ary mivavaka
mba tsy ho azo ny fakapanahiny ilay ratsy ka irona amin'ny mifanompontsampy ao anatin'ny vanim-potoana sarotra. Fantatra i tompo fa rehefa anatin'ny vanim-potoana sarotra ny fiainanay de tonga lay ratsy makafana. Rehefa anatin'ny vanim-potoana mahatery anay zahay de tonga lay ratsy makafana. Mitona anaiala aminao Andriamanitra. Arovo zay tompo mba hajoro na de ao anatin'ny fizahan-toetrara. Arovo zay mba hajoro ao anatin'ny fotoana sarotra, hibebaka aminao ary hitoetra hatrany amin'ny finoana. Dia ty farany herinandro ty saorana ianao ny fitahim-pahasoavana rotsako taminay de mametraka sahady ny herinandro vaovao eo am-pelantananao zay manomboka raha pitso de rizo any finoanay ny fanolora-tenanay. Ataovy manana fo matoky zahay fa ny Andriamanitray miteny aminay, ny Andriamanitray mitantana anay, ny Andriamanitray ianao ao amin'i Jesosy de miaro sy mampandresy anay. Misaotra tompo. Amen.